Fiangonana Évangélika Chaîne dia mikarakara fotoana lehibe zany etsy amin'ny palais des sports Mahamasina amin'ny alahady a 10 mai ho avy zao. Io fotoana io dia tena mifamaritra tanteraka amin'ny mission ny Fiangonana Chaîne naniraka nomen'Andriamanitra anay dia ny hanafaka ny olona amin'ny fampahoriana aizina dia hanangana azy amin'ny voninahitra. Ny fomba natanterana azy dia hoe amin'ny fampianarana ny olona ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny fomba tsotra tonga dia azona ampiarana avy hatrany. Fotoam-bavaka zany izy misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra. Fotoam-bavaka ohatran'ny fotoam-bavaka rehetra misy olona matsy matainy fotriny ahoana le izy fotoam-bavaka tsotra vavaka dia fiderana dia toriteny rehefa avy eo amin'izay mivavaka ho an'ny olona rehetrarehetra amin'ny fanafahana azy amin'izay zavatra mampahory azy. Mifamaritra amin'ny Exodus toko fahaenina izy io andiny fahina ka hatramin'ny andiny fahavalo hoe hanafaka anao Andriamanitra amin'ny fampahoriana mafy izay ataony Egyptianina dia hitondra anao amin'ny tany izay efa nianianany tamin'ny razanao dia amin'ilay tany lovanao. Io tsy natao amin'ny zanak'Israely ihany fa ny olona rehetra izay mbola afaka amino ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Izay Andriamanitra moa tsy miova maro Seigneur mandrakizay hoe hanafaka ny olona Andriamanitra amin'ny fampahoriana mafy mahazo azy dia hitondra azy rehefa avy eo amin'ny fampanantenan'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra amin'ilay fiainana tsara izay fiainana be da be araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny anjaranay dia mivavaka ho an'ny olona fanafahana ho an'ny firenena koa izy ity ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena. Ny firenena ny mpitondra fanjakana manana ny anjarany izay isorana azy ireo ny fanatanterana an'izany. Fizay koa amin'ny mampitondra fihevana dia manana ny anjara ihany koa amin'ny fanafahana ny olona amin'izay mety fampahoriana ny fanaratsy sy ny zavatra izay mampijaly azy izany. Io fotoana io dia ny enina maraina dia valo sasany dia amin'ny folo sasany ao palais des sports dia ny hariva amin'ny roa sasany. Izy fahiny hiaraka amin'ny Fiangonana Chaîne amin'ny fotoana io Pasteur avy any Australie izy ny anarany dia hoe Bill Vasilakis. Izy isan'ny toriteny maraina zany mitoriteny anankiroa izy ny anankiray dia izany ireny manao ny hariva izany. Fotoana azo antoka tena izy vokatra azo tsapaitanana ho amin'ny fanafahana ny olona amin'ny fotoana io. Ny anankiray koa tiako marina dia izy bus hitatitra ny olona. Le bus dia erina Antananarivo. Amin'ny ity mandeha ity dia misy frais ilay izy 1000 francs. Natao hifasilitena zany fahatongavan'ny olona ilay izy. Tsy mifahina amin'ny taxi be akory zahay fa mba fotsiny hanampiana ny olona ho avy hanatrika ny fotoana io izany. 1000 francs frais ilay taxi be izay mitondra. Erina Antananarivo na Vanivato na Ambohidratrimo na Ambohimangakely na Soavimasoandro na Nalamahitsy na iza koa na Mandroseza na tsy ny côté rehetrarehetra iny zany na ataoko hoe hiavoloha ihany koa sotrany erina Antananarivo zany 1000 francs foana ny frais na vaiza na vaiza. Dia ny hamantarana le bus misy ale affiche-na iny eo aloha sy aorianan'le bus izany. Dia iny bus iny koa afaka mitatitra rehefa mirava ny hariva 1000 francs ihany koa ny frais izany. Izay no mikasika azy ety etsika ity dia eto Antananarivo ny fetombohana fa hiparitaka eran'ny Madagascar izy rehefa avy eo. Vao vita zao ny eto ny alahady zao dia ny atamatavinay zahay 14 mai ho avy zao. Dia io indray ao amin'ny gymnase Soavita nanaovana azy amin'ny 7 sasany maraina dia ny hariva amin'ny 2 sasany izay misokatra maimaimpona ho an'ny olona rehetrarehetra dia mitohatra ny hatrany izay andeha izay Manjoenga, andeha izay Diego, Toliary, Morondava, Maintirano, Ambositra, Ambalavao, Fianaratsoa, Antsirabe. Era Madagasikara andeha izay hivavaka ho an'ny olona sy hanafaka ny olona. Izay angamba mikasika an'ity fotoana ity isaorantsika rehetra.